Faly-miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia voalohany volana novambra ity, izay andrasantsika ihany koa ny ten'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Fifaliana ho anay mandrakariva ny mandray anao isa-tokantrano izay manaraka izao fandaharan'izao ny irina dia hitombo fahalalana, hitombo fitia amin'Andriamanitra isika. Velohan'ny dirantsika ny hamofonaina an'io dia hivavaka isika. Ray malala tsara ny azon-danitra atolotra ianao ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Saotra anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray amin'ity maraina ity, dia ny fofinaina mahavelo avy aminao. Misaotra anao ihany koa izay mitarika anay hatrany hianatra ny teninao, hanaingan-tanay dia mba ny hamelanao ny fahadisoanay tsirairay avy eto, ary ihany koa ny ambolenao zava-tsoa anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fanana ny mpanabe, hanana ny mpanabe. Nalaina amin'ny Lioka 4:5-7 manao hoe ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Amen. Tsy mbola nisy olona ny teny tahaka an'izany voalazan'ny Jaona izay 7 rehefa nitory ny teny Jesosy dia izay nambaran'ny olona. Nitombona hatrany manko ny fahamarinan'izany, na koa tsy ny resaka afa-tsy ny ara-panayana, ara-tsaina ihany ara-Kristy, na tsy nametraka afa-tsy ny petra-kevitra izay nonomba-tombana ihany. Azony natao ihany koa nanala sarina an'ireo zava-miafina izay nanokana taon-jato maro sy nandinihina tamin'ny fotoana maro. Azony natao koa ny nanome soso-kevitra mikasika ny izay tsy tomombana ny noalaninina sy niteraka izay faneho-kevitra maro teo amin'ny natongavany teto an-tany, mandrapatapitry ny fotoana rehetra saingy tsy nataony anefa izany. Ny laza zavatra anaitra fotsiny, tsy hoe ny ilaza ny zavatra manaitra fotsiny na ny hoe fitiavan-kahalala na koa hoe hamoa ny zavatra ao am-pon'ny olona fotsiny izy, tsy ny resaka zavatra izay mety hanjavozavo ihany koa izy, fa izay ny ilaina ho amin'ny fivelarana ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy nitarika ny olona hianatra foto-kevitr'olombelona momba an'Andriamanitra izy, fa ny teniny ihany no ampianariny. Ny tanjony dia ny ahafahantsika mahita ny fitiavany sy ny famindram-pony izay aseho amintsika isan'andro ary koa mba ahafahantsika mandray ny fitahiana mavy aminy. Notarihany manko izy ireo mba hifandray aminy amin'ilay tsy manam-petra, ary nahakasika an'izao tontolo izao ny fampianaran'i Kristy sy ny fiantrany, ary koa ny zavatra misy rehetra na dia eo amin'ny toe-javatra teo amin'ny fiainana azy, na olana eo amin'ny fanandraman'ny olona izay tsy voalava mialoha teo amin'ny fampianarana, na koa tsy nahazoana lesona avy amin'ny foto-kevitra izany. Ny tenin'ilay Andrinan'ny mpanabe no hitaridalina an'ireo mpiara-miasa aminy mandra-pahatonga ny farany. Ho azy dia iray ihany, ny ankehitriny sy ny ho avy, ary ny lavitra sy ny akaiky fantany izay ilain'ny olombelona rehetra. Hatrehiny masony avokoa ny ezaka ataon'ny olombelona sy ny asan'izy ireo, ny fakapanahy sy ny tolona hatrehiny, ary ny olany sy ny loza izay mandindona azy. Fantany avokoa ny forehetra, ny tokantrano tsirairay avy, ny fifaliana sy ny fahasambarana, ny faniriany rehetra. Hitany avokoa ny ranomaso alatsakintsika ireny, ny sentin'ny fontsika. Tsy nahalala ny olombelona, tsy hoe nanalalana ny olombelona fotsiny akory Kristy, fa niteny tamin'ny tsirairay avy tamin'izy ireo ihany koa izy. Niteny tamin'ireo zaza madinika tao anatin'ilay fisandratan'ny fiainana izy, tamin'ny fony tanora izay nentanetana sy feno tebiteby, tamin'ireo lehilahy tao anatin'ny tanjana izay niantsoroka sy niandraikitra sy ny fiahinany ankohonana, dia tamin'ireo ihany koa izay efa nahazo taona ao anatin'ny fahosany sy ny fahalemeny. Izany hoe sokajy taona rehetra dia tao anatin'ny fikendren'Andriamanitra avokoa. Ary tsy milaza ny amin'ny taloha ihany koa izy, fa isika izay miaina amin'izao fotoana izao, ianao izay miaina izao fandaharan'izao ihany koa, dia ao anatin'ny programan'Andriamanitra. Ny irina amintsika dia
hitombo fite amin'Andriamanitra isika. Fa antaro izy ary aoka azoto andalina azy isika. Resao ao mangingina izy fa miaino anao tokoa ary vonona hiasa eo amin'ny fiainanao, hanova ny fiainanao ary ihany koa hanatanteraka ny fanirianao mba hifanaraka amin'ny trafitr'Andriamanitra. Ny hanirian'Andriamanitra dia ianao hanaova ny fanjakany. Zavatra rehetra ankoatran'izay dia zavatra mety handalo any, kanefa raha mahazo hita ny famahasoanao dia ho tanterahany aminao tokoa izany. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity, mangataka aminao Tompo mba ho eto aminay mandrakariva. Hiasa ao anatinay ary koa ny fitsinjovanao ny tsirairay avy aminay eto, na ny kely na ny lehibe na ny tanora na ny efa mahazo taona, dia aoka ambany fitarihanao sy ny fiahianao manokana ny izay. Anaran'i Jesosy, amen. Sabiaro